Tahaka izao itsika dia mankalaza ny fetin'ny Joan Bosco. Iza moa i Joan Bosco? I Joan Bosco dia teraka tamin'ny 9 Aogositra 1926 tao Beka tanàna kely any Kastelny Dasti. Nobeazidreny tao anatin'ny finoana sy ny fanarahana ny afatry ny evanjelatrany Masindady Joan Bosco. Tsy iza izany fa Helene Marguerite. No amasinina ompirehetra izy tamin'ny volana juin 1841. Eo any ny olona fa ny fananana no aonareo. Izany ny tadigetra-piainana misafidiny tamin'izany. Mbola tsara jiaby. Zay baka amin'ny fatridiana samby rano aty. Ambanja misy raha koragniny. Afaizako Don Bosco zegny olo-masina araiky ampiaro rotsaiky tanora voatariky lalagna Sitoany tsy manjary. Ke aminay ambanja aty fa misy masera FMA magnabe manohy asan'ny Don Bosco. Mbola tsara jako karakory moa fahaizanao Don Bosco zegny? Mbola tsara e. Fahaizako Don Bosco zegny dako izy ray sy mpanaben'ireo tsaiky madiniky, tsaiky magnano, tsaiky lehilahy mihinahina jamala, mihinahina sigarety mbotsy ampy taogno rô fa mandeha mihina cola regny. Tanao am'zegny izy am'zay baka namorogna an'ilay oratorio amiriagna an'iregny tsaiky maditry, tsy mikamboty. Zegny azo. Merci Don Bosco. Don Bosco. Don Bosco. Rehefa lasa mopera Don Bosco dia mipetraka tany Tirana nandehandeha izy dia nandalo tanaponja. Nahita ankizy nijaly sy ny renireny ary nasy dia niteny izy hoe olaniko amin'ireo izy reto ny andro mpianakariamanontolo namorona oratorio izy dia niteny hoe diso be dia be loatra ilay ankizy fa amorona fikambanana opera salesiana sy Marie Fete de Marie Auxiliatrice. Vola kely Don Bosco dia efa nanantanjana operetra lasa pretra izy nanabesy ny kolikoly ireo zaza tsy manatsiny. Ndray andro tsy napoizina nefa narary tampoky Don Bosco dia mafy ireo tanora mibeazina. Hoy izy tamin'ireo mifankatiava ianareo anaparadisa hono miandry anareo. Rehefa lasa mopera Don Bosco dia mipetraka tany Tirana nandehandeha izy dia nandalo tanaponja. Nahita ankizy nijaly sy ny renireny ary nasy dia niteny izy hoe olaniko amin'ireo izy reto ny andro mpianakariamanontolo namorona oratorio izy. Nanompo Don Bosco tamin'ny 10 taona dia avy eo nisy ankizy mitenjato dia sasany miady dia nijanga Don Bosco dia nitotonjiny dia nisy lehilahy ohatry mpiandro dia niteny azy hoe 5 heures setra fa amina lem-panana zonao nisy ireo dia nisy raha matona mirapiratra niteny azy hoe jerena angy izy ireo dia mivadika bibimosika dia niteny azy hoe jerena angy izy ireo dia mivadika ontsika dia hoe io ny asa ao aminao dia avy eo Don Bosco maraina ananjy dia nitantara dia sasany manany any dia hoy izy mana mamany hoe lasa mopera ngaminy eto lasa mopera Don Bosco dia mpiany ankizy maditra. Arako dia Léonce classe de terminale classe mandry atondro masera FMA Betafo. Amin'izao fankalazana ny fetiny Don Bosco izao dia mahafaly ainy mifampizara aminareo ny afatry ny Don Bosco izay nanahitra. Hoy izy hoe ampohainy mahatanora anareo. I Don Bosco tokoa dia tian'ny tanora rehetra ary nandany ny androm-piainany mba ho an'ny tanora. Hita taratra izany ankehitriny amin'ireo masera salesiana sy mopera salesiana izay manabe anay tanora indrindra fa ireo tanora sahirana. Ny afatra faharoa izay nanahitra ihany koa dia ny hoe miandry anareo any paradisa aho. Anisany nanahitra ny saiko sy nahavelom-bolo ahy io tenin'ny Don Bosco io satria manana ray sy mpampianatra miandry any paradisa aho. Mampitombo ny fanantenana tao anato ny fanabeazan'ireo salesianay olom-pirenena vanina sy kristianina mendrika eo amin'ny fiainako. Ho afatra Don Bosco antsika tanora rehetra eto Port Berger. Ampiay matanora anareo mba ho tiavako anareo. Ao anatin'ny hafaliana no ahitana amin'ny fahamasinana. Tiavan'ny Masiny Maria fa izy no manampy anareo amin'ny zavatra rehetra. Taran'ny Don Bosco isika manofo ny fiainana mahafinaritra ho an'ny tanora rehetra. Don Bosco
dia fifaliana lalandava. Manao tsara Salama jiaby e. Dia monja ny anarako. Izay misolo tena ny tanora tamin'ny Masada eto Mahajanga. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny Don Bosco izao dia faly miarabantsika rehetra izay tanora amin'izao natrasarana ny fety izao. Arabaina manokana anareo amin'ny fianakaviana Salesiana izay tonga fety anio. Io ampianana ny Don Bosco ane anampinareo amin'ny fanabeazanareo ankizy tanora ary indrindra amin'izay nakin'Andriamanitra taminay. Tsy adinany koa isika tanora rehetra izay nanikana Don Bosco fiainana. Ingaisika mpianatra ny tanora ary engane mba ho fitaratra sy fakataka ho antsika rehetra izy. Ary amin'izao fety izao dia mirary soa sy fety sambatra ho antsika rehetra. Vive Don Bosco! Manahoana daholo? Ivaniany anarako avy aty fianaratsoa. Faly be mihitsy afaka manao tena encouragement antsika tanora satria tsapako be hoe amin'izao fotoana izao indrindra amin'izao fahatanjahantsika tanora izao dia be da be ireo olana izay mandalo eo amintsika. Ka noho izany tsy mila kivy ianao mila miakatra foana atao ambony foana ny tadiny. Izany hoe tsy mila midina izany ianao mila miezaka hiakatra foana. Dia izany rehetra izany tsy ho vita mihitsy raha hoe hiezaka ianao dia natratra tanjona fotsiny fa mila hoe mivavaka atao ampitiavana atao ampakasitrana daholo ny zavatra rehetra. Izay ihany angamba no afaka mba atolotra anareo dia mba hereza dia ataovako foana ny tanjona. Bye bye!